Misotranao misafidy anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miaraba tombovavy manaona tomboko laraka nefa nambara tamintsika dia ramatoa Lalao Raketamanga no vahiny. Inona loatra re ny antony? Tsotra ny antony, 25 taona lasa zay dia nisy lozam-piaramanidina tany Côte d'Ivoire tany. Isan'ny nandeha tamin'io izy ary hany sisa velona tamin'ireo olona 200 teo eo, folo fotsiny izy velona, izy no iray tamin'ireo velona ireo. Miaraba no tompoko. Miaraba Joary dia miaraba antsika rehetrarehetra ihany koa. Ya, misaotra anao nanaiky ho vahiny ny fandarana solanga. Ny antony tena niantsonanao taorianan'iny resaka lozam-piaramanidina tany Inde iny tamin'ilay Air India dia hoe andao mba resahana fa nisy malagasy niaran-javatra tahaka ireny kanefa velona soamatsara dia zay ny antsonanao. Alohan'ny nidirantsika amin'izay nefa tena vaovao mafana tato anatin'ny herinandro latsaka teo zay hoe ianao fa minisitry ny varotra sy ny fanotsofana koa tamin'ny fotoanandro mahakasika an'ity tonga dia tsoriko ny resaka hoe vonon'olona fao be tamin'ny alalan'ny pozina ara-tsakafo ity. Mba mieritreritra hoe mba ahoana ny hevitrao? Misaotra amin'izay fantaniana izay. Ny voalohany angamba aloha dia izao mamanga ny fahoriana aloha ho amin'ireo ho an'ny fianakaviana nanana ny maty rehetrarehetra dia zava-doza no mitranga fa atahoana fa izay moa ny lahatra. Ary indrindra koa dia mirary fahasalamana feno ho an'ireo izay mbola eo andala mpitsaboana. Mahazentana tokoa ny fitsangan'ity vonon'olona ity. Raha izy aloha dia araka ny hevitra dia hoe tena misy tandrevaka mihitsy aloha zany eo amin'ny ataontsika hoe ny lalan'ny fiariana ny ara-tsakafo rehetrarehetra. Dia ny tandrevaka voalohany indrindra dia hita amin'izany le hoe ary efa voaporofo zany ny voalaza teo fa hoe tsy mahazo alalana kory ilay trano nandraisana an'le sakafo zany hanome sakafo an'ireo olona izay nasaina. Zay aloha zany dia efa tandrevaka voalohany indrindra ka ny amin'izay dia hoe tokony enjana mihitsy zany aloha izay tompony andraikitra mahakasika an'izay ministera rehetrarehetra amin'ny fanomezan-dalana fa indrindra ny fanarahana ny fanomezan-dalana izay nomena mba hitandrona an'izay zavatra izay. Fahorian'izay koa dia izao na omena aza ny fanomezan-dalana tsy maintsy misy foana ny fanaraha-maso marina fa hoe be dia be ny olona nahazo lalana mety betsaka ihany koa ny fanaraha-maso nefa andraikitry ny tsirairay zany pouvoir public no tompony andraikitra amin'izany izy ny tompony antoka voalohany indrindrany. Dia ny azoko ambara ihany koa moa zany dia izao hoe eo amin'ny fanjifana dia tompony andraikitra mivantana ihany koa zany hoe rehefa misy vona manjohatra an'izao dia tsy fantatra intsony inona no atao, aiza no aleha. Dia eto aloha zany dia hoe ny tany amin'ny hôpitaly na ny ara-panjakana na ny privé dia efa araka ny voalaza dia nanao ny andraikiny amin'ny fandraisana maimaim-poana. Fa ny sosokevitra azoko resahana angambany dia hoe tokony atsangana ankoatran'ilay hoe cellule de crise dia ao anatin'ny atsangana zany ny fivondronany ireo niaram-boina rehetra dia mivondrona ao izy dia ao izy no mifandray mivantana amin'ny cellule de crise ary indrindra koa ao ny mifandray mivantana ahafantarana hoe inona no tokony atao iza no tompony andraikitra mahakasika ny izao zavatra izao dia satria misy ny vonon'olona dia misy zany ny procédure civile, misy ny procédure pénale, misy ny procédure sociale tokony ho atao dia ao zany moramora kokoa ny miara-mientana sy miara-miady amin'izao ny mpanjifa ao anatin'izay hoe fivondronana ao anatin'izay le hoe fikambanana izay. Ny an'ny farany marana koa angamba dia izao hoe tena mampalahelo dia mampalahelo satria tsika malagasy zany amin'izao fotoana izao dia efa tena mifamono ary tena zava-doza mihitsy zany ataontsika hoe tsy ao anatin'ny soatoavina malagasy ny zavatra ohatran'izany ka ito zany dia manentana antsika. Eo moa dia misy le
fampianarana sy zay mbola toizana ampianarana am'izao fotoana zao a de zao no izy a tsy misy afa-tsy ny fiverenana andoharano zay fiverenana andoharano zay a ninninona zavatra ho karakaraina na fety-mpianakaviana kely na lehibe na zavatra rehetrarehetra atao a de tsy maintsy dinihina daholy aloha hoe ahoana no entina manatanteraka azy ahoana ny fomba entina manatanteraka azy izavy ny ho tompona andraikitra de zay ngambany a hoe toe-tsaina mila fiovana mihitsy be mihitsy zay fiverenana zay am'izay andoharano zay satria sotoavana malagasy ya pisotranao am'izay réaction à chaud azo lazany hoe à chaud ihany izy nefa efa elaela fa ilaina ihany zay zavatra hiverina amin'ny tena votatrin-dresaka tsika ianao a de hany velona za moa tsy tiako le miteny hoe sisapaty tianao ve zany teny hoe sisapaty tsy mety inga am'izay joary tofoky mety le hoe hany velona azonao tenenina ve hoe niainga vaiza ianao tamin'io a de ho aiza za moa tamin'ireny fotoana ireny a dia nahazo iraka iraky ny fanjakana tale généralny Mapia-ko a dia avy nanatrika fivoriana tany a Guinée Conakry dia hiverina hitodi-doha aty Madagasikara de satria moa le tondrozotra zany a de tsy maintsy hoe mijanona manao flight connection ny fiteny azy maromaro dia rehefa niala tany a Guinée Conakry tamin'io 30 io a janvier 2000 tamin'ny roa niala tany Guinée Conakry de tonga tao Abidjan tamin'ny enina sasany ariva dia miandry le roplanina zany a hitondra ho any a Johannesburg de niandro teo amin'ny aéroport teo a de elaela roplanina vao tonga rehefa tonga ny roplanina dia niditra nampidirina i daholy izahay rehetrarehetra niandro teo a hoe nampidirina am'le roplanina anankiray a zay nazavaina fa hoe tsy maintsy andeha hanao jonibotry a zay ny le izy andeha hanao jonibotry satria tamin'io 30 janvier io a ny famaranana ny Cannes 2000 no zany a andeha ho any Cannes hitondra n'ireo le mpijery baolina reo a zay vao makany a Johannesburg tonga ny tamin'ny 9 alina dia niainga ny somatsara ny roplanina de rehefa niainga ny roplanina ny toerana nipetrahako iry aloha iry a eny A8 tadidiko tsara dia feno be mihitsy le roplanina zay aloha zany de efa nakivy a nazara de taitra be mihitsy hoe fa ahoana moa vao hiala tao Abidjan vao hiala tao Abidjan mihitsy satria eo amin'ny toerana A8 zay tokony hisy anahy dia olona 5 no efa mipetraka eo mitsangana mihitsy zany presque de za moa tsy de misarotiny loatra koa fa teny fotsiny hoe excuse me sir this is my seat you lose madame zay moaisaka hoe eny arava de lasa nitarany nitondra ny entoka de naky nitady toerana de teny amin'ny strapotin teny amin'ny farany indrindrany de teny ako no mipetraka de rehefa niainga ny roplanina tokony tamin'ny 6 latsaka fefany alina teo zany a de niainga somatsara de efa mahazo an'le altitude normale mihitsy zany efa le efa tena vahana mihitsy a dia 10 000 mètres any zany zay mihitsy dia ny zavatra reko satria za moa matory ny zavatra reko fotsiny de zao zavatra mipoka be a dia de ny zavatra mipitika be teto amin'ny lohako a sy teto amin'ity soroko akavia ty a de tonga de narary be mihitsy tamina ny vilakavia rehetrarehetra iny zany narary be ny tanako de satria tsy mahafantatra nininy zany zavatra zany a monsieur passé ataontsika hoe en 10 secondes maximum de satria ny entako a valizy anankiray de ny tanako akavanana afaka ny sitona n'le valiziko de niantsaroko fotsiny de tonga de nanao chute be mihitsy ny roplanina de rehefa aveo de le latsaka anaty rano zany de le gloglo reny a de le bandoulière ny entako iny zany no mitondra anahako niakatra akany amin'ny fa lalina be mihitsy latsahan'le izy zany lalina be mihitsy satria somary sempotra ihany ianao am'izany a de tsy mahafantatra mihitsy hoe inona no mitranga fa no nefa tonga teo amin'ny surface a ny andro moa alina maizina be a de tenako avy rehetrarehetrarehetra iny a marary be daholy a de zay vao hoe ianao matsiaro tena tsara matsiaro tena tsara de ao anaty ranomasina zany zay ny fantatra aloha zany de satria za tsy mahay milomano
de le entako tamin'ny tanako agavanana iny nataoko tato ambaniny loha zany natao hoe karazana bouée de teo an'iny ako no hoe tsy maintsy miflote satria anaty rano fa teo aho zany de mare olona be dibe mikikika mitomany Jesus help me tsy fantatra mihitsy de eo aho vao mirealize hoe nanao crash aeroplanina nandehanana dia ataontsika hoe 5 minitra taorinan'izay feo be dibe ny antsoantso vony zay de tsy nare feo intsony de teo aho vao tena natahotra ijoary kozako hoe hatray fa nakaiza daholo le olona teo satria tsisy mifankahita de zay zany vao nietretretika hoe maty le olona de zay aho vao tena natahotra satria za rery zany mivelona de tena natahotra be de mbola eniko moa zany manodidididina eo misy tsy hitako fa de misy zavatra mikasokasoko aminao zay no tena natahorako de teo moa zany de niezaka zany iflote ny tenako rehetrarehetra zany efa eniko misy marary daholo ny lohako rehetrarehetra zany de adiny 2 taorinan'izay crash zay de narea hélicoptère de nisy hélicoptère zany niodina de nietrehitra zany hoe zay ny secours fa tonga de mietrehitra ny teny hoe mbola navitra tena zany de mbola navita ny antso aho hoe au secours help me I'm here de kanja moa lavitra loatra angamba le hélicoptère de tsy nare de tsy hitany de lasa le hélicoptère niodikodina teo izy 20 minutes teo zany de lasa izy ampovoan-dranomasina be misy moa zany le sa akaiky ny torapasika araky ny filaza te teoriana zany de eo amin'ny 50 kilometra miala amin'ny torapasika lavitra be zany lavitra de noho nefa lasa le hélicoptère de eo indray zany de vao neky andray zany teo andray vao tena natahotra andray tahotra anankiray faharoa de ny hoe tsisy amonjy tsony aho zany tonga am'le fitenenana hoe zay zany ny situation de hoe inona zany ny tokony ataoko indray zay situation zay de teo moa zany de fanavotanaina aloha zany de efa tam'le bouée iny fa efa vonina mihitsy zany no faty zay zay mihitsy le izy anisan'ny boky nosoratako moa zany le hoe la volonté de mourir satria rehefa eo ambavahoana ny fahafatesana ianao zany de mila fahavinonana ny zavatra rehetrarehetra iainana de hoe vonina zany ny faty ka rehefa tonga am'izay fazy zay de ny voalohany indrindra aloha zany de mivavaka miantso an'Andriamanitra hoe ity aho raiso any aminao de mibebaka aloha zany hoe inona daholo ny faotanana ataoko navitan'zany ve tena navita mihitsy ary reny ohatran'ireny mihitan'ireny film reny mihitsy le izy ijoary hoe iza ny fantatro iza ny ady amiko iza ny divako iza ny zavatra ohatran'izany namela helokolona be dia be zany ianao iza tonga am'izany mihitsy hoe iza tonga daholo iza de eritreretana zany inona nataoko tamin'ny fiainako nakaiza daholo ny vady aman-janako nakaiza ny asako zany rehetrarehetrarehetra zany de zay moa zany de angatahana amin'Andriamanitra rehefa vita ny fibebahana zay ny mampivavaka ny tena moa de zay ny etapy voalohany indrindra mibebaka de mifona dia mangataka aminy hoe amonjy toerana sarotra ohatran'izany ka de nagataka zany de zay mihitsy ny hoe vonjeo ahako zany anatin'ity fahafatesanyity raha izay ny sitrakao de tao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay ataoko hoe naharitra ihany le izy satria mangatsika be ny ranomasina mangatsika ny ranomasina za miflote tsy maintsy tandremako tsara ao anatin'ny vavaka akoatran'izay satria zao le équilibre zany ao anatin'le ranomasina raha vao une fois anao lasa gauche loatra na droite loatra de tonga de mianjera fa ny natsara azy aloha de zao za zany nianjera tao anatin'ny kérosène de nianjera tao anatin'le kérosène de ny flotte zany nentin'le kérosène ny korina zay tsy ninanan'ny atsantsanahy fa le olona rehetrarehetrarehetra zay nikikika ieniko teo aloha zany laniny atsantsa daholo laniny atsantsa daholo ny akabazany fa tsy nirehitra moa le aeroplanina zany hoe zao tamin'ny voalohany za aloha tsy nahita afo zany hoe maizina moa ny andro fa
mety nisy satria ny sary teo aoriana nisy boule de feu ihany fa za tao anatin'le kérosène dia nilomano nentin'le kérosène nandeha teny dia tao zany tao anaty kérosène zany no tena ary zay no namay ny tenako rehetrarehetra mahay daholo mihitsy ny tenako rehetrarehetra dia nefa angamba ataoko hoe tateoriana amin'izay zany ataoko hoe tsy fantaro za tsy manana notion heure moa zany fa noho nefa tonga ny tamin'ny 4 maraina anoany dia mare fotsiny zany misy olona mare ohatrany hoe lavitra be le feo efa à demi mort zany morte dia miteny hoe on vient vous sauver miteny frantsay indray le izy amin'izay hoe on vient vous sauver on est là ohatrany hoe lavitra be nefa ny ay izy ivoaka akeo ka zao voavonjy ako navonjy anahy dia tsotra misy zany olona restaurant manana parc bateau dia Starlight ny anaran'le bateau dia nare tamin'ny vaovaony izy tamin'ny 12 alina hoe nisy roplanina ninjera ka tsy fantatra zay toerana ninjerana dia lasa izy naka an'le bateau-ny anankiray dia hoe andaontsika andeha hizaha sao dia mbola misy olona velona dia ny stratégie-ny zareo zany dia hoe andeo jerena le kérosène satria ny kérosène anaty ranomasina mitsingevana dia iny zany narahany zareo et comme satria zany mitsingevana tao anatin'le kérosène zay zany ny lalana nitondran'Andriamanitra anahy dia tao anatin'le kérosène dia ny akanjoko moa fotsifotsy tamin'izay fotoan'izay dia hitanoho zany lavitra be ry ohatra misy akanjo fotsifotsy dia nanatona zareo ka hoe olona zay zany fitantarany dia nijerena teo dia mbola velona dia henoko zany zareo mbataina tao anatin'le feoany fotsiny rehako dia henoko mitafiny bodofotsy dia fafana daholo natao tenevana au chaud dia ho any amin'ny hôpitaly tsika ozy izy zany zavatra zany tamin'ny 4 maraina dia mbola henoko tsara koa dia nandeha trajet 2 heures avy amin'le bateau Starlight zay vao nahazo an'le côte 2 heures dia tonga dia tany amin'ny hôpitaly dia tonga tany amin'ny hôpitaly ianao amin'io marary dia tena efa demi morte fa dia tonga tao amin'ny hôpitaly moa zany dia natao daholo ny fitsaboana hoe ity ilay hany velona satria le afrikanina sasany le valo reo to asa zay namonjeny tany le frantsay nanao alanage hoe nandeha lomano tonga teo amin'ny hôpitaly moa zany dia tsy mifakahitinareo tsisy mifakahita mihitsy tsisy mifakahita tsony teo amin'ny hôpitaly dia natao daholo ny fitsaboana rehetrarehetra ny famelomana ny zavatra namboamboarina zany tapaka daholo ny tenako may dia nivoaka tany amin'ny bloc opératoire tamin'ny 12 atoandro 12 ora atoandro 31 janvier zay 30 ny nenjera dia 31 zany 31 tamin'ny 12 ora atoandro ako nivoaka tonga tany amin'ny chambre zany dia nafinaritra fa reo daholo ny malagasy rehetrarehetra tany Abidjan tonga niandry anahy zany niaraba nifampiresaka za afaka miresaka tsara tao anatin'izay koa nisy ny fianakaviako satria ny rahalahy ny vadiko robson mivady nipiasa ny vady tany tamin'izany fotoana zany dia zay zany ny fifaliana voalohany indrindra tsy nisy fotoana ve lalao Raketamanga hoe safotra ianao tsy nahatsiaro tena sa tena tsaroanao daholo mihitsy zany tsy nisy mihitsy satria raha vao safotra dia na ray segondra ary dia tsy avitra ozy le fitenena tsy nisy mihitsy dia zay le tantara zay tena cinéma mihitsy tena cinéma ny faniriana moa zany dia hoe nanao an'izay ho anareo tianareo ny lokan'izay rona tsara le inona ny tao an-tsainao voalohany noho ny hoe anisan'ny hany velona sisa ianao nisaotran'Andriamanitra sy ny sisa tsy fantatra le zay aloha ny voalohany indrindra aloha dia zay hoe misaorana foana misaotran'Andriamanitra foana amin'ny zavatra rehetra dia zara teo koa moa zany tezana tao anatin'ny fivavahana fa dia misaotra azy satria raha teo ambavona fahafatesana nilaza taminy hoe raiso aho any aminao raha zay ny sitrakao dia
tonga zany dia natsiaro saina hoe tsy izay zany nisitrika Andriamanitra. Ya zay moa taty zany ny tenako mpanao gazety tsotra mihitsy tamin'izany tao amin'ny télévision dia ohatrany misy orakoraka kely mihitsy nahalala hoe velona somatsara lalao Raketamanga zay tale général ny Omapi tamin'izany fotoana izany tokotrany dia firy andro taty aoriana ianao nody moa? Taoriana avy amin'ny Abidjan 3 volana taorianan'izay ako no nody teto Madagasikara aloha. Fa nitsaboana foana fa mbola fitsaboana natao zany zay hoe avelona zany fa mbola tsy fitsaboana ara-dalàna satria taorian'ny 3 volana mbola niverina tany Italia. KNRS daholo moa miantoko an'izany hoe nanohy ny fitsaboan-tena dia mbola 2 taona nitsaboana ara-dalàna. Ya amin'ireny tokotra moa zany raisin'ny kompania tanana ny charge rehetrarehetra mahakasika ny fitsaboana sy ny sisa. Raisiny an-tanana zany ny fitsaboana dia misy koa ny fianakaviana raisiny an-tanana ihany koa zay manampy anao ny fitsaboana zany miakompania na tany Abidjan zany na tany Italia. Amin'ireny moa misy dommage? Misy dommage mihitsy le izy ary izay nge nazavaiko tamin'le vona le famonona olona le voaniresantsika avao teo mahagaga rehefa tonga ianao tratra ambona ohatran'izany dia zay le hoe inona aloha no tokony fatarina voalohany indrindrany, inona no tokony atao. Resaka ny dommage bien sûr accident le izy tsy maintsy misy dommage fa mbola voatany Abidjan fotsiny dia efa tonga daholo moa zany ny rehetrarehetra zany ny avocat ny atao hoe ny assurance sy ny zavatra rehetrarehetra dia manontany satria business koa io tsy maintsy mitady client fa tany Abidjan koa dia efa nanaka avocat zany Sangari zany c'est une dame ivoirienne dia naka koa avocat américaine dia naka avocat frantsay ireo zany no miassuré aloha zany ny nanao ny dossier ko rehetrarehetra. Fa ny zavatra tonga dia efa noteneniko tamin'ireo avocat reo dia izao hoe na ao anatin'le association aza niditra ao anatin'le fikambanana rehetrarehetra miarambona dia ny zavatra nibaiko nomeko azy dia izao aleontsika manao négociation à l'amiable satria ela be zany atao expertise atao zavatra be dia nanao zay niezaka nanao négociation à l'amiable ary tezitra moa ny avocatko satria mazava loatra fa ny tiany dia manaraka an'ilay procès satria mety hoe kelikely koa ny volany ho azy vozaka hoe zay ny baiko koa dia ataovinareo on me donne ce qu'on me doit dédommagena dia zay dia mety amiko dia zay moa zany narahana dia effectivement nahazo dédommagement. Fa inona ny tokony mbola amboniny dédommagement azonao? Inona ny tokony nieritreretin'le avocat reo hoe mbola azo bebe kokoa? Ka zay le izy nge satria na ny be dibe zavatra kajikajy be dibe zay no nataoko hoe aza dia miditra loatra amin'le resaka kajy fa rehefa velonaina somatsara ny exigeko fotsiny dia hoe ho atao zany ny fitsaboana ara-dalàna dia ny hoan'ireo fianakavianako zay nanaraka anahy. Ny teny ianao amin'le hoe association nanangana association zany nanangana association hatramin'izao mbola velona daholo le association ary teneniko anao Johary zao tsika miteniteny zao mbola tsy vita mihitsy io affaire io mbola tsy 20 taona teo 20 taona satria be dia be zany ny zavatra izay ko ray dia faharoa eo aloha dia tena hita mihitsy hoe misy mizana tsindrinily satria raha krasy hafa ohatrany hoe taty Afrika angamba dia efa mety ho vita daholo eo koa moa misy hoe tsy fiombona-kevitra dia zay nefa tsinjotsinjoko sahadiny hoe aleo manao négociation à l'amiable na dia ao anatin'le fikambanana ary fa ny tena tsy tokony apetrako ty nefa apetraka ihany ao azavainao lalao Raketamanga ve hatramin'izao 20 taona ty aoriana mbola miraikitra ao an-tsainao sy hita amin'ny masonao azonao an-tsaina daholo zavatra nitranga taminao tamin'iny tena zay le traumatisme dia ry zavatra rehetrarehetra nivonaveriko ny tantaraiko anao teo dia ny vavako ny teny fa zay rehetrarehetra zay tonga dia miverina ao anatin'ny saiko daholo ary rehefa mare krasy io le krasy ny RNDA indienne farany teo zao
tena mitsangam-boly mihitsy aho fa tena satria tena traumatisme misy foana fa tsy maintsy miezaka zany ny tena hiala am'izay traumatisme zay. Tsy nanao anina psykolojika avy enao tsy nanatona psykology mba hanala an'izay tsy hoe hanala moa zany fa hoe fitsaboana fitsaboana dia izay indrindra ngely hoe mbola fitsaboana taty aoriana satria eto antsika Madagasikara koa mantsy ny toeranaovana ny fitsaboana zany a na aty amin'ny toerana anaovana nisy ny accident na aty amin'ny toerana hipetrahana zay zany a mbola nisy ny miverimberenako zany a tsy maintsy nanao zany a nanao mijery psychologue nanazava nitaiza mihitsy zany a hoe ahoana no azahoana miaina satria zavatra traumatisme be mihitsy le izy mbola mazoto mitaingina roplanina ve enao mitaingina foana hatramin'izay tsy matahotra mihitsy ka ary tena magaga dia le hoe ameny zareo gratuit zany ny voyage fa za kosa aloha tsy handeha Kenya Airways tsony na handeha Airbus tsony ça c'est clair zany karaha tsy mety afa-tsy zay dia mbola manana choix dia tsy haiko hoe Boeing na inona na Boeing ndefa accident nge misy foana mais au moins tsy handeha Airbus tsony tsy handeha compagnie Kenya Airways misaotra betsaka madame lalao Raketamanga misaotra betsaka tompo eny anio ela velona ianao dia mba iny moa zany karazana témoignage mantsy nangatahana taminao mahakasika an'ireny zavatra nitranga ireny tena verina fa mahaliana ny olona ny zavatra niatra taminao ianao amin'izao fotoana izao mbola am-perinasana dia efa mbola am-perinasa misiny satria 5 taona zao fa ny azoko ambara koa ngamba dia zao hoe ny accident fa hoe ahoana ny tena iainana l'après accident akoatran'le hoe fanomanana psykolojika sina dia défi personnel za zany tena nila nanao développement manokana ho anahy akoatran'izay fa nanako mihitsy hoe rehefa nomen'Andriamanitra tompon'andro aho dia anjarako sisa ny miady dia manabe an'izay aloha ho an'ny tenako dia défi isan'andro dia zay mihitsy le asanao amin'izao ianao moa zany efa elany amin'ny resaka propriété intellectuelle io manana musée misy ianao ao Antsirabe eny tompoko eny misy satria ny propriété intellectuelle moa dia io zany ninarany nanatovana fahaizana tany ary niverenana teto an-tanindrazana anasoavana ny tanindrazana misy ny groupe Raketamanga zay efa anaty nitsangana amin'izao fotoana izao ao anatiny ao ny cabinet juridique spécialisé en propriété intellectuelle ao anatiny ao ny musée Raketamanga musée de propriété intellectuelle ao anatiny ao misy ny fikambanana association civile et de développement ary ao anatiny koa misy ny université IFP Raketamanga homologuen'ny fanjakana zay mampianatra amin'ireo groupe ireo dia ny tena atao dia propriété intellectuelle ny environnement ny structure ny socio-économique sociopolitique dia tena goavana zany amin'ny route tambositra iny misy anareo iny amin'ny route tambositra iny dia tongava mitsidika n'izany musée zany fa tsika eto toerana ohatra ny de malaindaina efa mibe ny zavatra azo atolotra anareo ao misaotra tompoko misaotra betsaka tompoko tapitra ny fandarantsika mametraka mandram-peona sy mandram-pitafa tompoko vavy sy tompoko lahy